amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Hoy aho aminareo, tsara Andriamanitra, tsara Jesosy, fatany zay tokony atao ho anao. Indrindraindrindra moa ka hoe ianao efa nanolotra ny fiainanao ho an'Andriamanitra amin'ny alalany finoana ho an' Jesosy sy ny fandraisanao an' Jesosy. Ny olona efa tonga ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana sy ny fandraisana an' Jesosy mantsy dia olona miavaka amin'Andriamanitra, olona sarobidy aminy, sarobidy toy ny anak'Andriamaso, satria olona efa novidian'Andriamanitra tamin'ny alalany rano Jesosy Kristy zay nalatsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana. Asin'ny apôstôly toko 2:20 no manambara an'izany. Diko ambara am'izany de izao: raha manana olana, raha marary, raha manana zavatra irina ny olona tahaka zany, ka hitondra an'izany rehetrarehetra zany ao amin'Andriamanitra amin'ny alalany vavaka, dia ho azo antoka fa iaino azy Andriamanitra ary amonjy azy ara-bakiteny. Ambon'izany zavatra lehibe tsy takatry ny saina maneritreritry ny olombelona, zany no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Zany mantsy fa misy teny tahako zao ao amin'ny baiboly ao, Efesiana 4:20 azo novakina zany teny zany, fa voalaza ao de hoe Andriamanitra dia mahay manao zavatra mihoatra. Eny, mihoatra no zay irin'ny olona, mihoatra no zay angatan'ny olona, mihoatra no zay heverin'ny olona, araky ny hery zay miasa ao anatin'le olona. Ohatra zao, ohatra voalohany ity, mikasiany amin'ny Daniela. To zao no fandehan'ny tantara fa rehefa avy eo vakiko aminareo ny voasoratra. Daniela de ray am'ireo olona zay no baboana tany Babilôna. De rehefa babo tany izy dia tantarain'ny soratra masina fa mitady hevitra hiampangana azy reo mpiara-miasa aminy, reo olona manodidina azy noho ny fialonana. De zany no antony natonga ny olona tam'izany fotoana zany nandrokodroky am-panjaka, ary ny teny tamin'ny mpanjaka hoe mpanjaka hoela velona ane ianao, homendrika jaina mandrakizay ane ianao, hisosikevitra vaty aminay ty ry mpanjaka, mba ho fanandratana anao, ho famezam-boninahitra anao, mba tonga ny olona rehetra anaiky anao 100%. De zao andao anao amoka lalàna sy didy isika, ianao mihitsy no manao siny ale izy, fa ao anatin'ray volana dia tsy azo na iza atao ny mangataka na aminiza na aminiza, eny na de amin'Andriamanitra azy afa-tsy aminao ihany. Fa raha misy mandika an'izany ry mpanjaka, sosikevitra omena ianao ity, dia hosaborina izy, hiara-fitsarana izy, dia atsipy ao anaty lavaka misy lioana. Zay sazy faratapiny omena azy. De tam'izany fotoana zany ny mpanjaka tsy tonga saina mihitsy hoe Daniela ny tena kendreny zareo ampiarana an'izany. Fa de faly ny mpanjaka, mety amiko zany, satria tena mametraka amin'ny toerana ambony ianareo. Direkitra azy navoaka ny didy sy ny lalàna aro sy ny avy mpanjaka, didy sy lalàna tsy azo ovana, fa lalàn'ny persiana sy ny mediana. De rehefa vity zay, de niorakoraka ny olona, faly ny olona, ary ny tao anatin'ny sainy olona de hoe zay no izy ny amin'ny Daniela, fa tsy maintsy ampiarina aminy didy sy ny lalàna, fa io lehilahy io mantsy dia tsy miova mihitsy, fa dia miankina am'izao Andriamanitra nariranitra sy ny tany zao ony izy, miantehitra am'izao Andriamanitra ivavany zao ony izy. Dia ho vita treo zany tantaran'ny Daniela. De zao no voalazan'ny baiboly ampahirezako anareo rehetra. Rehefa eny Daniela fa vohisiny iny didy, zany hoe tsy maintsy ampiarina ny didy sy ny lalàna,
ary possible hiatraminy ny fisamborana sy ny fanameloana ary ny fandefasana azy any amin'ny lavaka misy liona dina nataony Daniela ny vavaka isanandro tamin'Andriamanitra izy napetra teo ampelantan'Andriamanitra ny olana lehibe faran'izay nahazo azy ary napetrany tamin'ny finoana sy ny fatokina lehibe mihitsy zany hoe tany aloha Daniela de fa zay mihitsy ny fiainany mbola tsy nisy olana tam'izany de ny fiainany de nanao vavaka foana tamin'Andriamanitra ho fanompona an'Andriamanitra ho fiankofana amin'Andriamanitra de lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra zao lay Andriamanitra nahary azy ka rehefa tonga ny olana de tsy kivy akory izy na ny raviravin-tanana izy na hoe tsy nanan-kambary intsony izy fa de hoe tondra fotsy be verilona ka de miandry ho fiavarany fiainana tsy zay ny any Daniela fa dia araka ny voalaza baiboly rehefa eniny fa voisoniny didy de mbola nataony ihany ny vavaka tahaka zay fa nataony teo aloha nataony tamin'ny finoana nataony tamin'ny fatokina nety teo natrehan'Andriamanitra le olana mianjato ny fiainana ary soran'Andriamanitra fa Andriamanitra tompoko de Andriamanitra miaino ny vavaka ataon'ny olona zay manompo azy ary fantatr'Andriamanitra ny tokony atao am'ireo olona zay tena manompo azy amin'ny fony rehetra fantatr'Andriamanitra ny zavatra azo tanterana amin'ny olona zay manompo azy de samborina ary Daniela de notsaraina Daniela de nomeloana Daniela de nety ny olona tam'izay mba hatsipy anaty lavaka misy liona Daniela fa kory zava-magaga zay mahatonga amin'ny teny hoe efa fantatr'Andriamanitra ny tokony atao raha ohatra ka an'Andriamanitra ianao raha ohatra ka an'Andriamanitra tokoa amin'ny alalany finoana sy ny fananana an Jesosy ianao inao ianao nataon'Andriamanitra mbola tsy tonga tany amin'ny lavaka misy liona Daniela de efa tonga tany ny anjely avy any an-danitra ny ran'Andriamanitra mba hitazona ny vavany liona tsiraray avy mba tonga liona tsy afaka anao na inona zany ny asa lehibe sady magaga tsy takatry ny saina aman'eritreritry ny olombelona zay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona zay tena azy marina tokoa ka rehefa natsipy tao anaty lavaka misy liona Daniela de tsy nisy azo ny liona natao satria mafy be mihitsy ny tanan'ny anjely ny azona ny vavany liona de ny apitson'iny marainan'iny lasa ny mpanjaka nakany am'le lavaka misy ny lavaka misy ny liona de niatso any Daniela tao izy ry Daniela mpanompon'Andriamanitra avondrindro move tsy namonjy anao tamin'ny liona ny Andriamanitra ivavahanao de namaly Daniela ry mpanjako tsy nisy afaka nanao na inona tamiko ny liona fa ny Andriamanitra de namonjy ahy ny Andriamanitra de niaro ahy satria fantany ny toetrako fantany ny famarinako teo anatrehanao ihany kiro mpanjaka taitra be ny mpanjaka miracle de natsona reo namany Daniela rehetra natsona reo mpiara-miasa aminy tao amin'ny birao natsona ny olokendry natsona daholo ny olorehetra avianareo ty fa tena miracle fa misy inona mbola velona Daniela am'izao tsika am'teny zao mpanjaka eno ny feony de teoneo ihany de namoaka didy mpanjaka hoe avoatao Daniela rehefa navoaka tao izy de tsy nisy naratra na de kely aza ny tenany na dia rangotra azy de tsy nisy ny akanjony tsy naninona mihitsy faly mpanjaka niaika mpanjaka hoe tena manompo an'Andriamanitra marina Daniela ary ny Andriamanitra Daniela marina no tena Andriamanitra tsy to natao hivavahana natao hiankofana natao hiaterana natao hiankinana avy hatrany re olona nepanga Daniela no samborina de atsipazo anaty lavaka ao raha vao natsipy de omby baiboly hoe mbola tsy nandeha tany akory ny tongony de fa nisamboriny liona ary maty ny liona ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any andovakitsika ny baiboly mikasika am'izay tantara zay Daniela toko fahenina de manomboka ny andininy 1:10
no fantatry Daniela fa efa voisony didy de nakao an-tranony izy ary varavarakeliny tranony ambony nanandrefany Jerosalema de nivo ko intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo natreny Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Maveriko fakena le teny no fantatry Daniela fa efa voisony didy de nakao an-tranony izy de inona ho ianao nataony Daniela ary varavarakeliny tranony ambony nanandrefany Jerosalema de nivo koa intelo isan'andro no nandoalika maraina atoandro hariva no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo natrehan'Andriamanina izy satria ahoana ao baiboly satria fanaony hatramin'ny taloha izany. De toizantsika ndray manomboka amin'ny 20 de ny fomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaka ny liona ary no tonga teo amin'ny lavaka izy de niantso any Daniela tamin'ny femahery eny teny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velonao mo Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va. 20 namaly ny mpanjaka Daniela hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay anay ianao Andriamanitro efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavaliona tsy andratra satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo latrianao koa ry mpanjaka tsy nanao ratsy ao. De faly indrindra mpanjaka ka nasaina nakarina avy tao andavaka Daniela de nakarina avy tao andavaka Daniela ary tsy hita nisy naratra izy satria nino an'Andriamanitra ny voninahitra ho iaho dia ho an'Andriamanitra rery any. Ry havana ianareo zay mahita sy mandray ahy amin'ny andro androany ity netiko aminao aminareo zany fanazavana na rana tantara magaga izany mba ilazako aminareo fa afaka mitondranao afaka mitondranareo ho am'izany fahasoavana be izany ihany koa ny tompo Andriamanitra tsy to de lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy lay Andriamanitra zay fa nanangana anao ho zanany satria efa nino Jesosy anao satria efa nandrainy Jesosy anao satria efa manana Jesosy anao no zany ekeo ary arao zotorevitra omeko anao zao mba fan'Andriamanitra manao etsika lehibe ho famonjenanao tahaka ny namonjeny any Daniela. Voalohany ome toerana ao anatinao Jesosy Kristy le zanaka latokan'Andriamanitra le voalaza amin'ny baiboly hoe efa maty nitondra fahotantsika zanak'olombelona teo ambony hazo fijaliana le voalaza hoe efa nandatsaka ny rany ho famialana ny elontsika zanak'olombelona sady ho fampihavanana antsika zanak'olombelona amin'ny Andriamanitra raitsy toa. Ome toerana ao anatinao Jesosy ho iaho. Azavaiko aminao aminareo rehetra fa na inona filazanao ny momba anao manokana de tsotra zay filazanao de filazanao fa tsy misy azon'Andriamanitra tao raha tsy mbola ao anatinao Jesosy. Tena rabaky teny zany tsy misy azon'Andriamanitra tao anao raha ohatra ka tsy mbola ao anatinao Jesosy. Zany nge no antony natonga Jesosy ny teny ao amin'ny Jaona 4:11 ary io voasoratra io ho Jesosy izao izy lalana izao no famarinana izao no fiainana tsy misy aminareo afaka makany amin'Andriamanitra ray zany hoe tsy ho tonga ny an-danitra mihitsy any amin'izay misy an'Andriamanitra ny vavaka ataonareo ny antsoatso ataonareo raha tsy mananay ao anatinareo ianareo ary ny raiky ihany koa de tsy afaka manao na inona raha tsy efa hitany fa efa nazy toerana ao anatinareo ao anatin'ny fonareo ao zay mihitsy ny teny nataony Jesosy ary zay matoka amin'ny teny hoe mila manatona Jesosy ianao aza mijanony any lavitra intsony fa manatona Jesosy efa antsoantso nataony zany araka voalaza Matitio 1:20 ahoana ho Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra ianareo zay lavitra manatona
fa rehefa tonga eo amiko anareo de omeko fitsarana, omeko fiadanana hitratsetro fiainanareo Andriamanitra, ka aza manalavitra an Jesosy antsony anao fa ekeo ary raiso zay torevitra nomeko anao zay. Faharoa, manana finoana ianao araka voalaza amin'ny baiboly mantsy, miasa eo amin'ny olona manana finoana Andriamanitra. Zay mihitsy voasolo ty baiboly ity, miasa eo amin'ny olona manana finoana Andriamanitra. Tsy fainareo ve lay voalazan'ny Hebreo 1:15 efa netiko matetika taminareo zany teny zany, hoy ny baiboly fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Areo voasoratra io fa zay manatona an'Andriamanitra, zay mila an'Andriamanitra, zay mitady an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, tsy maintsy mino fa mpahamaso zay rehetra mazoto mitady azy izy. Mila manana finoana zany ianao, zay zany tena lehibe indrindra. Ary ny fototry ny fahagagana am'ireo olona zay voalaza raha ty baiboly ity, raha mpamaky baiboly anao de hoe tena mifagagana zany, tena fagagana zany, tena zavamagagy zany, tena zavamagagy zany, tena tsy takatry ny saina maneritreritry ny olombelona zany zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity olona ity. Ny foto zany rehetrahitra zany de ny fananany olona finoana ihany. Fatelo, manaova vavaka isan'andro ianao, manaova vavaka isan'andro ianao, mandoly mihitsy ho fanomponao an'Andriamanitra. Na misy olana na tsy misy olana de tokony hanao vavaka isan'andro foana ianao raha tena olon'Andriamanitra, mba ho fanomponao an'Andriamanitra. Ndraindrange ataony olona kitoto, ataony olona tsy rambona, ataony olona zavamaivana zay raha teo manompo an'Andriamanitra zany. Kanefa zany no anisana tena hoe miantoka ny hoavy ray manontolo mandritra fahavelomana eto am-potentany ity. Raha mbola te hiankina amin'Andriamanitra ianao, raha mbola te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, te hahita ny tanan'Andriamanitra ianao, de mila manompo azy amin'ny alala fivavahana. Zay mahatonga amin'ny teny hoe manokana fotoana mandohalika mivavaka isan'andro. Sitrik'Andriamanitra ke ry havana ny mahita olona manompo azy amin'ny fivavahany, tena sitrik'Andriamanitra zany. Ato anaty baiboly ity de ahitana tantaran'ny olona tak'izany hoe niazy moa de hoe nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana andro manalina. Zay le voalaza ny boky Liko 2:2. Mila manompo an'Andriamanitra ianao. Ary eto de matsiaro misy teny zay nataon'Andriamanitra, teny fikasana any bokin'ny Exodosy 3:5 le izy. Fa zao mihitsy voasoratra hoe fa manompo an Jehovah Andriamanitra ao, de nantambony ny tambo de hoe ho tahiko ny ranosotroanao, ho tahiko ny anina hoaninao, ary hoe soroko aminao io aretina mahazo anao io. Zay ny tambony, fa manompo an Jehovah Andriamanitra ao. Ka de taonanareo mba hanao vavaka, mandohalika indrindraindrindra ho famponao an'Andriamanitra. Fa ankoatran'izay, eto ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ny olana misy, ny aretina mahazo anao, ny fanirinao rehetra na inona. Lay nataony Daniela mihitsy oka ho ataonao eo amin'ny fiainanao manontolo. Daniela de niaina tamin'ny fiainana manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Zay le vakiko taminareo tery aloha. Telo isan'andro izy no nandohalika ny vavaka tamin'Andriamanitra. Tonga ndray ny olana de tsy avy hatrany de resy izy na kivy izy, fa inona nataony? Mbola nitoiza foana le fampona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Intelo isan'andro izy no nanao vavaka tamin'Andriamanitra, ary tamin'izany no nety teo latren'Andriamanitra le olana misy, le olana manomana azy ho amin'ny fahafatesana. Dia araka nambarako tery aloha, fantatr'Andriamanitra ke ny tokony atao amin'ny olona zay manompo azy. Ary ho antsika zay efa nandrain' Jesosy de olona sarobidy amin'Andriamanitra ke antsika, satria midika de hoe olona efa novidian'Andriamanitra
lafo be tamin'ny alalany ran Jesosy. Ka hoy aho hoe ataovy ho zava-dehibe aminao ny fiainana mivavaka. Farany anao vavaka ho anareo aho am'ty andro androany ity. Ivavaka ho anareo zay manana olanao. Ivavaka ho anareo zay marary anko ao. Ivavaka ho anareo aho mba ho tsapa anareo sy ho azonareo restanana mihitsy ny zavatra lehibe sady magaga zay tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanareo. Raha tena an'Andriamanitra tokoa mantsy ianao ianareo de noko famonjy anareo amin'ny alalan'izao vavaka ataoko zao ny tompandriamanitra. Efa nahita olona marobe olona zay na nehoan'Andriamanitra ny heriny, na nehoan'Andriamanitra ny voninahiny, na nehoan'Andriamanitra zavatra lehibe sady magaga tsy takatra saina tao amin'ny fiainana. Voatsiela zao tamin'ny voatsiely kapany ataoko hoe vao tapabola teo eo de nisy vehivavy anankiray zay narary tao amin'ny tendany. Efa nitsabony ony zany tendany zany, efa nandaniny vola be mihitsy ony zany tendany zany, fa de tsy netsitrana fa miamarary. Ny fahafantarako azy nisy voto tao amin'ny tendany tao, fahafantarako azy de fa tumeur mihitsy le izy. De fa kivy sy namofo izy zay marina. Satria niantso an-telefona izy de nitantarany tamiko io retina amin'ny tendany io. De zao mihitsy ny teniny efa kivy sy mamofo mihitsy apastera. Zany hoe fa tsy tantsony sy azo atao entiny hitsabona ny tenany. Vola ve nananany nampiasainy fa de tsy naovana inona inona. De zay natonga azy niantso an-telefona. De nampahery azy inona mahatonga anao kivikivy? Inona mahatonga anao mamofo? Raha mbola mino an Jesosy anao, raha mbola fantatra fa Andriamanitra de mpanasitrana, mahay manasitrana, mahay manao zavatra lehibe sady magaga, dia tsisy tokony hitondra famoizam-po anao zany fa hivavaka anao ao de hiasa Andriamanitra. De nataoko mivavaka tamin'ny alalan'ny telefona. Saorana ny Andriamanitra. Fa tahaka ny ainon'Andriamanitra ny vavaka Daniela no ny ainon'Andriamanitra ny vehivavy io rehefa mivavaka ho azy. Vita ny vavaka de nataoko ny amainina de nisaraky zay. Andro atoandro izy niantso an telefona. Ny riva mialoha ny atoriana niantso andray izy. Za pastera le niantsona tamin'ny telefona iny. Fa taorina vavaka anao taonao, tonga de niala ny fividosana, tonga de niala ny fanantenana, sitranao pastera, ho avy any aminao any ho avy any aminao ihany hitondra rako boady, hitondra rako pisaorana. Zay mihitsy teny tamin'ny telefona. De raina tompo, ny zary de faly sy ravo, fa tena mihainy vavaka Andriamanitra, tena mamaly vavaka Andriamanitra, asakasaky zay mbola irorosaina sy zay mbola isalasala. De tonga moa ny Alahady, de tonga izy namonjy le fitopim-pivavahana nataoko. De indro izy miaraka amin'ny zanany telo samy mitondra voalopy anankiray avy. De nisaotra izy, za pastera le niantsona tamin'ny telefona iny, za le narary tenda iny, za le tako zao, za le to zao, tonga eto zay pastera hivavaka sady sotra n'Andriamanitra de tondra ny ty reto raky pisaorana aminao reto. Izy sy ny zanany telo samy mitondra voalopy fotsifotsy na sy ny raky pisaorana. Tsy lay voalopy loatra tena nafaly fa ny tena nafaly de hoe tena niasa Andriamanitra, tena niasa Andriamanitra, tena niasa Andriamanitra. Ka enoko fa dia amindra fo aminao ihany koa Andriamanitra, ary asa ny fiainanao raha toka raisinao le torevitra le taridalana no meko anao teo. Raha toka raisinao zany. De zany hoe mila manana finoana ianao, mila manana Jesosy ianao, mila manompo an'Andriamanitra ianao, ary mila mitondra le zavatra manahirana anao eo amin'Andriamanitra ianao. Ndao hivavaka isika, apetrao amin'ny fonao tananao, matoky fa hiasa Andriamanitra. Tompo Andriamanitra, rainy malala, rainy masina, rainy izay ny an-danitra. Ianao no rainy Jesosy Kristy, ianao ihany koa no rainay. Ankehitriny azy, noho ny amin'ny Jesosy zanakao zay efa maty ho anay teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana, dia mamindra fo aminay rehetra ianao, ary mamiala heloka ianao Andriamanitra. Anio zay rehetra nanapa-kevitra fa ampandrosan'i Jesosy ao anatiny, anorina ny finoana sy ny fanentenana ao amin'ny Jesosy, de aviala ho heloka zany olo zany,
avy anao fatosoana ary sasao amin'ny rano Jesosy le nalatsaka teo ambony azy fijaliana izy. Atsakany ho isan'ny olonao zany olo zany, atsakany ho isan'ny zanakao zany olo zany, ary androany de tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjena tahaka ny namonjenao an'i Daniela ne zany olony zany. Reo zay marary amin'ny anaran'i Jesosy sitranina ny olona marary, na inona iny naretina trany tapitroka trany paradis, aretina anatin'ny taovany any fivitosana, esorina amin'ny anaran'i Jesosy zany, esorina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Reo zay marary ambony farafara, ary efa ela mipetraka teo ambony farafara natory teo, esorina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina, mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Reo olona zay manana olana kehitriny, na inona olana, Tompoandriamanitro, mihaino vavaka ianao, mamaly vavaka ianao, mihoatra lavitra noho izay natao tamin'ny Daniela no ataonao aminay rehetra zay mana olana kehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy, vahana ihany koa ny olana misy, vahana ihany koa ny olana misy. Misaotra Andriamanitra, makasitraka anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Ny dera, ny aja, ny voninahitra ny atolotra ho an'Andriamanitra raha izy zanaka fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra Tompo. Amen. Ya, ny teniko farany de ity. Ho anareo mpanaraka zao fandarana izao. Mitona anareo ao, ataovy sarobidy aminareo ny famonjena fotoam-pivavahana. De fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa. Tsy sanatria mirere akory izay na miavinavikevitra. Fa tena resy lahatra izay, tena mino zay fa tena miasa Andriamanitra. Ary efa hitanay ny fiasany ao anatin'le fotoam-pivavahana ataonay. Zany matokanay tsy misalasala, tsy manatahotra ny manasa anareo tongava. Vao miala ny tokantranonao ianao ka hamonjy amin'ny fotoam-pivavahana ataonay ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely, de fa manana finoana hoe ho vonjena ianao, ho sitranina ianao, ho afana ianao. Tompane, amindra fo amintsika rehetra, ary ahatanteraka zany teny alokan'ny vavako izany. Zay zany tompoko ny teny na ny afatra na ny filazana netiko anareo. Io voasoratra io moa ny telefônina afanareo fandray amiko, de io voasoratra io ihany koa ny fandaram-potoana ny amin'ny fotoam-pivavahana ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Zay zany tompoka de amin'ny manaraka indray.